dia ho ampitombona amintsika ny riavana ny fahasoavam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaorantsika n'Andriamanitra ka latsantsika ny Jesosy Kristy ny fotoanan'io alatsinainy atsarovantsika ny fahateram-pamonjy ny anio Krismasy 5 Desambra 2022. Imbonantsika zao fampavahana zao riavana amin'ny fisahan'ny fiangonana FJKM tarihan'ny 𝙃𝙤𝙑𝙤𝙤𝙤 izany. Aoka iomanisika hamaky ny lioka toko voalohany fahakalazana sy fisaorana an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina lioka toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 5:70 rehefa izay dia ataontsika ny hira 7:20. Aoka iretsangana isika fiangonana izao. Irana maky amin'aran'ny tompo ary zany fiderana ny lioka toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 5:70 zany amin'aran'ny tompo manao hoe isaorina ny tompo Andriamanitra ny Israely fa mitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tanjo-pamonjena ho antsika ao amin'ny tanàny Davida mpanompony izy arak'izay nampilazany ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankalantsika maniva famondram-po amin'ny razantsika izy sady matsiaro ny fanekeny masina dia ny fianiana izay niainany tamin'ny Abrahama razantsika anazy azontsika nompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro etrenantsika. Amen. Hira 7:20 no ataontsika izao. Ivavakisika dia raha ianao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no fotoana an'io izay fankalazanay tokoa ny fahateranao mpamonjy eo dia Jesosy Kristy ilay tompony tompo mpanjaka amin'ny mpanjaka tonga olombelona nefa ten'Andriamanitra nanome famonjena ho anay naneho indray ny fitiavanao Andriamanitra ho anay izay mpanota kanefa dia novonjenao rakibe ny fahasoavana sy ny fitahinao. Misaotra raha namakivaky ny taona izahay, namakivaky ny lalan-sarotra sy lalan-davitra dia tsaronay
fa ianao Jesosy ilay teraka ao anay ka mbe fanantenana sy famonjena ao anay. Miobona amin'ny fiangonana maneran-tany izahay, mankalaza anao fa ianao ilay Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra pahery, mpanolotsaina andrena fiadanana, ianao ilay Mesia, ianao ilay Andriamanitra tokana, tsy misy talohanao, tsy misy aorinanao, fa ianao Jesosy Kristy ilay 𝙃�13 mandrakizay. Misaotra anao izahay fa ianao Tompo no mitahirana araka ny be fahasoavanao sy ny fanaonao masina, ka manavao anay indray hanananay fahateram-baovao nateraka indray ao aminao izay Jesosy. Ka zao fotoana io izao dia tonga anay hanana fifaliam-be, hanana fiainam-pamonjena, ary tonga anay joro vavolombelona ny amin'ny fitondranao anay, ka ankalazany ianao Andriamanitra ray zanaka fanamasonao. So anay reto ihany ireny angatanay fa mpanomponao maro izay mankalaza anao, dia fenony fiadananao sy ny fahasoavanao izay rehetra. Ny fotoanan'io ary dia apetraka ao am-pelantananao mba tonga anay tokoa eo aminao Jesosy, handray anao Jesosy ka hanana fahateram-baovao sy fiainam-baovao aminao izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo riavako. Enotsika riavana sitrapon'Andriamanitra, ary efa izay dia ny hira faraka amin'ny fitopolo andinin'ny voalohany sy faharoa ary fahatelo no ataontsika. Eno iary ny sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika ankehitriny. Naran'ny Tompo dia nylobavy Jesosy ka nampianatra azy hoe sambatra ny mahay lelam-panahy azy ny fanjakany lanitra, sambatra ny olo fa izy nampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy nandovan'ny tany, sambatra ny lona sy mangetaheta ny fahamarina fa izy novokisana, sambatra ny miatra fa izy ny antrano, sambatra ny madio am-po fa izy nahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy natao izanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa haza ny fanjakany lanitra. Amen. Sambatra ny may tsy lalana izay mandiaraka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitana ny tenin'ny vavolombelony ka mitaga izay amin'ny fo rehetra. Amen. Hira faraka amin'ny fitopolo andinin'ny voalohany sy faharoa ary fahatelo.
vokarinany vavaka feokelikely kariavana dia ny hira fatelo amin'ny fitopolo ny andinin'ny fatelo no ataontsika. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra matsiaro tsy tanteraka isika dia ekeliko isika io mombavaka ankehitriny. Ivavaka isika. Andriamanitra orainay misaotra anao izay ny amin'ny filazanao tokony ny sitraponao amin'ny fiainanay. Manoloana izany teninao izany Tompo, toa tsy matsiaro sambatra akory izay manara-dianao, fa toa mitsirihitra n'izao tontolo izao azy. Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Navelao eloko izahay, hay ny fahoriana izay lalovanay, hay ny zava-tsarotra izay mahazo anay, ary nitondranao anay amin'ny famonjena ary ny fiainana mandrakizay. Aza velomenatra ny vavolombelona izahay, mamelary eloke, mamindrary foe, satria tsy vitanay ary tsy nitanterahanay sitraponao. Rehefa mifaly izao tontolo izao, dia heverinay fa reniny fifaliana tena izy. Hay fitaka izany, dia mifolo izay Jesosy, mamelany elokay. Raha nieritreritra izany izahay, raha nanana fikasana izany izahay, mamindrary foe, diovy amin'ny rahanao izahay, ny antsy fantanterahana rehetra, na amin'ny teny na amin'ny asa, na nieritreritra ihany aza sasao amin'ny rahanao izahay. Jesosy, tsy ho anay rehetra izay mivavaka eto ihany na manaraka izao fandarana izao, fa ho an'ny mpanomponao rehetra na aiza n'aiza, ny fianakaviana manontolo, avelao eloka Jesosy, diovy amin'ny rahanao, ary atsapy izahay, fa teraka hamonjy anay ianao, hanafaka anay amin'ny fahotana. Fanamasonao, havaozy izahay, fanamasonao, mitary lalina anay, handehanana anay fahamasinana, satria Andriamanitra masina ianao. Matoky sy mino izahay, fa rehefa tena mibebaka marina, mamely ianao, ary zany nisaorana ianao, hanavoasana indray ny fanoroantena, hanaraka anao Jesosy, ka na fiainam-baovao sy fahateram-baovao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo tianay, no angatana izy amin'ny vavaka izany. Amen. Ny hira fatelo amin'ny fitopolo, andinin'ny fahatelo. Rehefa tena mibebaka marina tsika riavana, matoky sy marin'Andriamanitra, mamely amin'ny fahatsotsika Jesosy Tompo. Aokary ary hitsangantsika, eny ny teny famelan-keloka omeny Tompo amintsika, miara-mitsangana sika. Hoy ny tenin'ny Tompo amintsika. Ary tsara ny anton'ny firenena maro izy, ka mpiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra, dia anefi ny sabany ho fangady reny, ary nylefi ny hofanetezam-boaloboka, ny firenena tsy hanaiky sabatra ifamely na hianatra ady intsony, fa samy mipetraka eo ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy, ary tsy hisy hanahitaitra azy. Fa mivavany Jehovah tompony maro ny fanonteny, fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'Andriamanitra avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamantsika mandrakizay dory. Amin'izany andro izany ho Jehovah no anangonako ny mandringa sy amriko izay noroana mba han'izay nampahoriko. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hira fa 80 andininy voalohany sy ny faharoa.
olona vavelahelo ka riavana samanambarany finoany dia raha antsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran-tany manao hoe mihinan'Andriamanitra Ray sy Tomponao lanitra sy ny tany aho ary mihinan Jesosy Kristy sanananaty nataontsika izay nitolotono tany fanamasina nateraky Maria Virjiny njara takokoplato nombonina tany miaso fijaliana maty ka nalefa nihita tany amin'ny fiainantsika nitsangana taminao tamin'ny andro fahatelo niaraka tao any an-danitra mipetraka fan'Andriamanitra Ray sy Tompo avy amin'ny fiainany tsara ny velona sy ny maty mily fanamasina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana ny olona masina ny fameonao kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ianareo fiangonana. Miarabantsika rehetra aminarany tompo ry havana ny meny Jesosy tompo izao andro fahatsiarovantsika ny fahaterahana izao tsika dia ny anio latsinainy Krismasy 5 Desambra 2024 ho aminareo hatrany ny fahasoavan'ny tompo ary arabaina ary laina soavina ny tompo ombanao. Ndaraha ny fiangonana ry havana dia ny amin'ny alahady 2 Janoary 2024 dia natanteraka ny fiarahana-mivavaka isika toy ny fanao isan-taona alahady fahatelo izy io eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina eny Ivato misy kanja malalaka fanaovana fanatanjahanteny iny dia eny isika ny miombom-bavaka manomboka amin'ny 7 maraina ny alahady 2 Janoary izy io manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 dia ny asa sy fampaherezana tarihan'ny fobe fifoazana ary manomboka amin'ny 7 kosa dia fampivavahana tary amin'ny FJKM FJKM toy ny fanaontsika. Ny antony fotoana io dia fitondrana mambavaka ny ray aman-drenitsika ny filohan'ny FJKM Dr Révérend irako Andriamasoa mipitandrina mivady sy ny ankonany ary fitondrantsika mambavaka ihany koa ny tao-piasana 7 ny 7 Janoary sabotsindray io dia hanatanteraka ny fambolena ala isika na fambolena azo fambolena-kazo izay tanterahana eny an-tanona Manjakandriana samy omantsika satria zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny fanatanterahana sy ny fikojakojana ny tontolo iainana izay nomena Andriamanitra antsika dia ny asa fiariana izay nataony. Mbola maneho ihany koa ny firaritso-sahady hankalaza zany andro nateraham-pamonjy zany hanio eo amin'ny fiainam-pianakaviana ary indrindra ny firaritsoa amin'ny taona vaovao 2024 omeny tompo antsika. Misaotra manokana ny rompianaikitra fobe izay manatanteraka azo fotoana izao izay tarihan'Andriamantoa filohan'ny FJKM ary misaotra ihany koa ny fiangonana eto amin'ny FJKM Ankadimbahoaka tarihan'mpitandrina mivady mirom-piangonana sy diakonina soloolona ary ny fiangonana manontolo miara-miombona amin'izao fampivavahana tanterahana anio izao. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra toy izay ny raharahany fiangonantsika. Iroso ny eo amin'ny fanatanterahana ny fanatritsika narakitra ry havana tsarovy mandrakariva fa zay izay mamia amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Ny hira fa 7 no ataontsika akaiky. Amen.
miary itsangasika ivavaka hanolotra ny fanatitra ivavaka sika soranainao Andriamanitro ny fitahiam-beny menao anay dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fanomezana sarobidiny menao anay hamonjy anay kanefa dia nomenao anay koa ny zavatra rehetra izao vola izao izay fanomezana avy aminao dia indro atolotra ianao Tompo hoentina manatanteraka indray ny asanao fitoriana ny filazantsara ary indro ihany koa ny tenanay atolotra eo fanatitra velona masina kasitrahanao dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo tianay no angatanay izany fafaka izany amen. Petraka ianareo ry havako tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra sika ny hira faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa tanterantsika dia roso amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ny tompo nanjara. Sampana sekoly alahady dia miarahaba antsika rehetra amin'izao andro noely izao. Miarahaba manokana ny ankizy sy ny tanora. Hitsangana ry vavaka ny tanora sy ny ankizy ary ny mpiandraikitra sy ny mpampianatra sekoly alahady rehetra. Jesosy faly izay mankalaza anao. Mahatsiaro ny nahatongavanao olona amin'izao andro noely izao. Iay ny teninao izay, koa ny fananao masina ilay mpampianatra ane hitarika anay anazava izany. Misaotra Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mahazo toerana isika Tompo. Fety malaza eran-tany ny andro Krismasy. Samy manana ny fomba fankalazany izany ny olona, na ny kristianina, na ny atompim-pivavahana hafa, na ny olona tsy mivavaka koa azy. Ao ny mandany ny androny mandeha milalao sy mijery baolina, ny sasany mitsangatsangana, ao ny mampiady akoholahy, ao ny miantsena sy manao sakafo be ary miara milalao. Ao koa nefa ny tsy mety mandeha mivavaka tsotra izao raha vao tsy mahazo akanjo sy kiraro vaovao. Inona ary zany mba heverinao amin'izao andro Krismasy izao? Matoa isika tonga eto am-piangonana dia mba te handray zavatra tsara, sa tsy izany moa? Ny tompon'ny fety indray no manolotra fanomezana ho antsika. Sokafy ary ny baibolinareo ao amin'ny Samuela voalohany 5:20-1. Samuela voalohany 5:20-1. Rehefa hitantsika izany dia irahana mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Amen. Averintsika indray mandeha dia eo amin'ilay fiadanana ny ho anao tapany faharoa no averintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fiadanana ny ho anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Amen. Andriamanitra mihitsy no te hanome antsika ny fiadanana. Tsy ilay fiadanana araka ny eritreritry ny olona fa ilay fiadanana ao anaty tsy azo refesina. Tamin'ny fotoana ny andohan'ny finday teto amintsika araka izy tany ambadiky ny 20 taona lasa dia sarotra ho an'ny olona nino fa misy ny telefônina mandeha nefa tsy misy taribia.
na fil. Ianareo tanora latsaky ny 20 taona moa dia tsy mahatsapa an'izay satria mandeha amin'izao zany ny finday fa tsy misy tarby. Tsy mila azavaina intsony amin'izao fotoan'izao fa tsy misy fil daholo ny ankabeazan'ny telefonina ampiasaina ary afaka miantso maneran-tany na aiza na aiza. Tsy hoe tsy hita maso akory ny onjam-peo mitondra ny feo dia lazaina fa tsy misy. Tena misy izy ary tsara lavitra noho ny tarby izay fampiasa teo aloha aza ny onjam-peo entin'izany na ny réseau hoy isika amin'ny fiteny andavanandro izay mampita ny resaka ifanaovana. Mihoatra lavitra noho izany refiny onjam-peo ampitain'ny réseau izany ny refiny fiadanana omen'ny tompo izay mino azy sy ny asan'ny fanahy masina. Tsy hita maso izany fa izay manana azy dia tena mahatsapa ny fisiny sy ny asa mahery vaika izay entiny eo amin'ny fiainana. Aza miazakazaka mitady fiadanana hita maso izay ho simba ary sika mety tsy ho hita intsony ary tsy maharitra fa leo mitady ilay tena fiadanana tsara ary maharitra na dia tsy hita maso azy nefa dia mitondra fifaliana mitondra fiadanam-po ho an'ny fianakaviana. Ahoana moa ilay tenin'Andriamanitra teo? Fiadanana leo anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Amen. Hivavaka ary sika dia averinareo izay vavaka tononiko izany rehefa miato misaotra tompo noho ny fiadanana omenao vonona omendrika izany ka tsy anao izay ampalahelo anao lay tompo ny fiadanana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Iratsika ny hira fa 570 andininy voalohany sy ny faharoa. Hira 570 andininy voalohany sy faharoa dia hitsangana ny tompony anjara mivavaka sy ny famakina ny soratra masina. Oh
Hivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masino, misaotranao zahay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay. Mankalazanao zay mpamonjy ny amin'izao andro anio izao indray izay atsiarovanay ny nahaterahanao. Ary dia fantatray fa tsy diso anjara amin'ny teninao izay ka dia isaoranay mandrakariva ny anaranao izany. Tonga ankehitriny ny tompo izany fotoana izany, ka mangataka ny fiasan'ny fanenao masina izay hitaridalana anay, anazava ny sainay mba azonay manakatra izay tianao ampitaina aminay. Ka ireo izay hamaky ny teny na ireo izay hitondra ny afatrao dia samy ho fenoan'ny fanenao masina hatrany mba azon'izy ireo manambara ny tena sitraponao, ary izay mpiainy koa mba ho mpiainy mpakatoa fa tsy mpiainy mpanadino. Dia amin'ny anaranao Jesosy ilay teraka sady mpamonjy anay no hivavahana toy izany. Amen. Hovakiana ny tenin'ny soratra masina araka izay hita ao amin'ny boky ny Isaia-paminany. Isaia-paminany 1:20, vakiana manomboka amin'ny 1:1 hatramin'ny 10. Isaia 1:20, 1:1 hatramin'ny 10. Rehefa mahita isika dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny fahaherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova. Ary hoanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehova, ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy, na hampiaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rary ny mpandefitra amin'ny tany. Ameliny tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no aminony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy mahatoko no fehikibony. Ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mahandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifaha iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy. Ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina mololo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono haninjitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany ho enika ny fahalalana an'i Jehova, tahaka ny hanarona ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevany firenena, dia izy no tadiavin'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Amen. Hotohizana ny vaky teny izany dia hitantsika ao amin'ny Matio. Matio 2:2 ka hatramin'ny 12. Matio 2:2 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjakany Jiosy, fa nahita ny kitany teo Atsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka eo anatrehany. Ary noho nandre izany Herôda mpanjaka dia nangorohoro izy mba ny Jerosalema rehetra, dia namory ny loham-pisogona rehetra sy ny mpanoran-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no haterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema ny Jodia, fa izao ny voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tany Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrian'ny Joda ianao tsy akory, fa avy aminao ny voahan'izay anankiray ho mpanapaka. Ka izy mpiandry ny Israely oloko. Dia napaka magy mangingina Herôda ka namototra fatrara taminy izay andro nisehon'ilay kitana. Dia naniraka azy akamy Betlehema izy ka nanao hoe: andeha fitory tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako aniko hiankohako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kitana hitany teny atsinanana ny aloha azy mandra-pijanona.
teo ambonin'ilay izy nitoerany zazakely ary noho ny nahita ny kintana izy dia mifaly indrindra ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy mary reniny ka niakohaka teo anatrehany ary noho ny efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena zava-manitra ary miora ary rehefa notolon'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy verina ny Herôda dia lahana hafa nalehan'ny nody ho any amin'ny firenena. Amen. Dia ho faranantsika mivaky teny izany dia hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Galatiana, Galatiana 4:1 ka hatramin'ny 7. Galatiana 4:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izao, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy, na dia tompon'ny zavatra rehetra aza, fa feheziny izay mpitondra sy mpitaiza azy. Izy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendriny rainy, dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia andevoziny abidi-pianaran'izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirain'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotana izay ambanin'ny lalàna, mba ho andraisantsika ny fananganana anaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirain'Andriamanitra ho ato ampotsika ny fanahin'ny zanany, ny antso hoe 𝙁𝙑𝙑𝙑, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Amen. Riray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira fa 7:1 sy 4 hitsenantsika ny afatry ny tompona ny toriteny zany. Hira fa 7:1 sy 4. Riavana malala anterina ny fiarabanantsika nomen'Andriamanitra zao andro Krismasy zao, izay hitondrany antsika indray hankalaza an Jesosy
tahaka ireo magy voalaza ny teny vakina tamintsika teo atao Matthieu 2:2 hatramin'ny 2:12. Mazava ny hafatra ho antsika ny ry havana. Ny voalohany, ankalazao amin'ny finiavana Jesosy. Ankalazao amin'ny finiavana Jesosy. Ny faharoa, ankalazao amin'ny finoana Jesosy. Faharoa, ankalazao amin'ny finoana Jesosy. Ary ny fahatelo, ankalazao amin'ny fananana Jesosy. Ankalazao amin'ny fananana Jesosy. Zany afatra telo sosony zany nomenantsika amin'izao andro Krismasy zao ry havana malala. Ankalazao amin'ny finiavana Jesosy, ankalazao amin'ny finoana Jesosy, ankalazao amin'ny fananana Jesosy. Andiary ho raisitsika tsiraray izany afatra zany ry havana malala. Voalohany, ankalazao amin'ny finiavana Jesosy. Nankalazan Jesosy ilay Mesia ny magy ry havana. Zany hoe nikatsaka zay hanomezana voninahitra azy. Ary ezaka hankalazan Jesosy zany dia hita amin'ny finiavana izay nasehon'izy ireo. Ny profony zany, nandeha lavitra izy ireo avy any Tsinanana. Hoy ny andininy voalohany, lavitra zany. Ary tsy vitan'izany ihany, fa nandeha tany amin'ny toerana tokony ho nahitany an Jesosy izy ireo. Taiza tany Jerosalema ilay renivohitra. Inona ny antony? Ny antony dia satria nitady ilay mpanjaka ny Jiosy izy ireo. Raha mpanjaka ny tadiavana, tsy maintsy eny amin'ny renivohitra no ale, ary tsy maintsy ho any an-dapy zany no hitadiavana azy. Zany ry havana malala ny finiavana nasehon'ireo magy ireo. Ary rehefa nakao amin'ny Herôdy izy ireo, namototra tsara atao amin'ny Herôdy. Natorony Herôdy manao hoe any Betlehema no misy ilay zaza voateraka, dia lasa nandeha izy ireo. Ary zany finiavana andeha ataoko hoe masina, zany finiavana masina. Atao amin'izy ireo zany ry havana malala, no ampoatsiovin' Jesosy antsika koa, raha hoy izy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka mahakazy ankeliny. Ny Matthieu 2:12 zany. Ny fankalazana an Jesosy mpamonjy ry havana, tsy vita amin'ny vava fotsiny, tsy vita amin'ny resaka fotsiny. Ny fankalazana an Jesosy mitaky finiavana. Dia antsona arsika ry havana hanahako ireo magy. Manahoana ny finiavanao hankalazan Jesosy? Jesosy zay lazainao, fa inonao, ho mpamonjy anao, ho tomponao. Manahoana ny finiavanao amin'ny fankalazana azy? Indraindray sika ry havana malala, ohatra mora sampony zany. Indraindray sika ohatra mora mahita fialan-tsiny zany rehefa misy asan'Andriamanitra atao. Ka ny zavatra hafa atao, fa ny an'Andriamanitra nampandeferina. Tsia, ankalazao amin'ny finiavana Jesosy. Zay ny voalohany ry havana malala. Fa ny faharoa dia ny hoe ankalazao amin'ny finoana Jesosy. Ankalazao amin'ny finoana Jesosy. Nankalaza amin'ny mpamonjy ry havana ireo magy ireo, ary nankalaza azy tamin'ny finoana. Dia izy na hoe tamin'ny finoana ahoana moa? Tsarovy ry havana malala. Fa inona moa nitarika azy ireo ho tonga tao amin'i Jesosy? Zavatra roa nitarika azy. Ny anankiray ilay kintana kely namirapiratra, ary ny iray faharoa ilay soratra masina izay nambaran'ireo mpitondra fivavahana Jiosy nanontaniany Herôda. Ilay kintana ry havana malala no notanian'Andriamanitra azy ireo. Ny antsika kosa, ny fanahy masina no mitarika antsika ankehitriny. Araka ny voasoratra amin'ny Romanina 5:4 manao hoe, fa izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary ahoana no andraisana zany fitarian'ny fanahy masina zany? Amin'ny alalan'ny vavaka. Amin'ny alalan'ny vavaka ry havana. Rehefa mamaky tsika ny asan'ny apôstôly 4:30 dia asehon'ny Lioka mpanoratra tsara mihitsy moa hoe rehefa nivavaka ireo mpianatra ireo dia feno ny fanahy masina. Izany hoe raha te handray ny fitarian'ny fanahy masina, raha te handray ny hery ny fanahy masina sika, raha te handray ny fahazavana ny fanahy masina sika, mivavaka. Raha no natoro ny tenin'Andriamanitra amintsika ry havana. Saingy tsy mikintana ihany no mitarika magy, fa ny soratra masina indrindra koa. Io soratra masina io ilay nambaran'ireo mpisorona sy mpanora-dalàna. Rehefa nanontany ireo da mona aiza hono, dia nisokafana izy ireo no irona ny boky. Dia zao ny voasoratra ao. Ianao ry Betlehema ny Joda, tsy kely indrindra akory ianao. Ao aminao no aterahan'ilay Mesia. Ary zany ry havana malala, ny soratra masina no nanazava azy ireo koa sy nitarika azy. Ny soratra masina ry havana malala
rehefa ambaran'ny Paoly ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy ka ny tenin'ny Kristy ny tenin'Andriamanitra io no mandrorona finoana ny fankalazana an'Andriamanitra tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ravana malala dia fankalazana fihetsiketsehana fotsiny tsy afaka hampandroso akory na oviana na oviana ary dia mila mahatsiaro rano manokana ny mpanao fankalazana rehetra indrindra mpanao fankalazana ankira rehefa miresaka fankalazana mantsika ravana malala ny tena ao an-tsaina matetika dia ny hira ary tsy diso tanteraka akory zany fa manana anjara toerana ngezabe amin'ny fankalazan'Andriamanitra ny hira dia mitodika manokana amintsika izay manao izay amin'ny fankalazana kira zany mety atoko-pira ianao mety tarika pira kristianina sisisa zavatra rehetra zay hanaovana fankalazan'Andriamanitra amin'ny hira fa tsarovy mandrakariva tandremy tsara fa ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny finoana dia miorina amin'ny soratra masina miorina amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe mila fenono zany ny zavatra banga matetika ny zavatra banga dia zao mianatrira tsara ny mpianatrira manao famerenana matetika izy masana tsara daholo ny zava-maneno ny solfana ny solfège sy zavatra rehetra sainky ao anatin'ny fotoana adiny 2 adiny 3 adiny 4 anaovana famerenana sy fianaran-kira tsy misy afa-tsy 10 minitra anaovana famakina soratra masina raha isy akory azy zany famakina soratra masina zany ary eo ravana malala no antson'Andriamanitra ny fankalazana amin'ny finoana mitaky fiorenana amin'ny soratra masina mba hisy fotoana ianaran-kira hanamasana ny lafin'ny teknika sy ny feo rehetrarehetra fa mba hisy koa fotoana ianarana soratra masina ao anatin'ny fivoriana izay anomanana ireny fankalazana ankira ireny fa tokony hamarana zao afatra zao ary avana malala amin'ny lafin'ny fahatelo manao hoe ankalazao amin'ny fananana Jesosy ankalazao amin'ny fananana Jesosy nankalazany Jesosy ry avareo mahagreo nikoaka teo amin'izy ary rehefa avy nikoaka ireo mahagreo dia nanokatra amin'ny fitehirizan-drakiny hoy ny voasoratra manao hoe dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora eo amin'ny andiny faraky ambifolo na hitantsika an'izany ary tena tahaka izany koa ry havana malala no hitao manotenin'Andriamanitra antsika rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao dia mahakalaza azy amin'ny fanananao mahafoiza zavatra sarobidy mahafoiza zavatra lafo vidy ho an'i Jesosy fonombola nanompo sampy fonombola jentilisy ianao ivereo nge ny volany laninao e tany mirendrarendra tany e ivereo nge ny volany laninao e tany amin'le fanompona rehetra natao tany e tany amin'irindrika fanompoatsampy samihafa reny ka maika fa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao ilay mpamonjy ianao nanaiky hahafoiny lanitra hakanesana ty aminao nandao ny lapan'Andriamanitra hidinana ty aminao ary rehefa nanatanteraka izany famonjena zany nahafoy hatramin'ny ainy ty amin'ny azo fijaliana ho anao dia ho zavatra lafo loatra ve raha manolotra ho azy ny zavatra sarobidy sy lafo vidy ho azy ianao mankalaza ny Jesosy amin'ny fanananao zany no antso izay ataony tenin'Andriamanitra amintsika indray ravana malala ary zany no ambaran'ny orokendry efatra amin'ny andro ny testamenta taloha ny obolana toko fahatelo andinin'ny fahasivy dia milaza an'izany mankalaza ny Jehovah amin'ny fanananao sy amin'ny voalombokatra rehetra zany hoe ianao mankalaza saingy zao tsy hoe mankalaza fotsiny anao dia manome fananana fotsiny zao fa amin'ny voalombokatra ao izy zany hoe amin'ilay tena tsara indrindra amin'ilay santatra ilay tena mendrika izay ambara ary amin'ny toerany fanatitra ny amin'ny hoe zanak'ondry tsy misy kilema mizatra tokony rehetrarehetra izany ry havana malala mamela anararoatra zao hafatra izao ampitahana amintsika rehetra fa rehefa manao rakitra tsika eo amin'ny fiangonana tena manolotra tokoa ny tsara indrindra ho an'i Jesosy ve isika mampalahelo ny zavatra mitranga indraindray mijery ianao rehefa vita ny fanompoampivavahana ao amin'ny efitrano fisainana ny toerana fanosana rakitra ny zavatra hitanao indraindray vola maloto izay nampivarotra charbon aza tsy mandray azy tsony no alefan'ny olona atao rakitra vola rovodrovotra izay nyreseverany bus aza tsy mandray azy tsony no ataon'ny olona rakitra ahoana marina ve ny fanororantenantsika ho an'i Jesosy raha izany no endriky ny rakitra ataontsika ho an'Andriamanitra raha tsy mijery afa-tsy ny lafiny ivelany toy izany fotsiny sika ry havana malala tsy azontsika atao ve no hoe andeha hivavaka amin'ny alady dia manomboka ny alatsinainy dia efa mijery an'izay volam-bazay madio indrindra ao amiko mba raketina tsara atsotra tsara tehirizina tsara mba hitsotra tsara rehefa atolotra ka hatao fanomezon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara ary ray atolotsika ho azy ry havana tokony ho tsara koa raha mbola mahita vola madio ianao ny vola madio indrindra eo aminao tokony anaovana rakitra ry havana malala
zay tsara indrindra ary tehirizina sy homanina melo za efa nandre ray aman-dreny lehibe zay nylazany mpiasan'ny banky tampo manao hoe mahafinaritra mihitsy ny ray aman-dreny iny fa isam-bolana dia manome vola izy ka mite manandana tahaka aloha zay any amin'ny banky tia dia le vola madio le vaovao vao mivoaka any ataoko rakitra misy oetreretiny zany ry havana malala misy oetreretiny zany fa mankalaza azy amin'ny fanananao ireo ry havana malala no afatra ho antsika amin'ity krismasy ty afatra telo ny voalohany ankalazao amin'ny finiavana Jesosy mba handresy ny akamona sy ny fialantsiny petatoko rehetra tsy andovantsika araka ny tokony izy ny asan'Andriamanitra isika fa mitaky finiavana ny fankalazana an' Jesosy ny faharoa ry havana malala ankalazao amin'ny finoana Jesosy mba tena hanaiky hotarian'ny fanahy masina isika mba tena hanaiky hiasa ao anatina fiainam-bavaka isika mba tena hanaiky hiasa eo ambany fitarian'ny fanahy masina miorina eo amin'ny fahalalana ny soratra masina ny fitiavana ny soratra masina isika fa tsy miasa fotsiny dia miasa fa mba hotarafy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny rivotry ny fiainam-bavaka dia hotarian'ny fanahy masina amin'ny fanompoana sy ny fankalazana zay atao ary ny fahatelo ankalazao amin'ny fananana Jesosy manomeza amin'ny fifaliana manomeza amin'ny fitiavana manomeza ny sarobidy manomeza ny lafividy manomeza ny tsara indrindra fa zay omenao tsy azo ampitahany na oviana na amin'ny randry amin'ny tetemonja azy na latsaky Kristy eo anao hanavotana anao teo amin'ny azo fijaliana mandehana ry havana dia mirary krismasy sambatra mba hiainana vaovao indray zany fankalazana an' Jesosy zany fankalazana an' Jesosy amin'ny finiavana vaovao indray fankalazana an' Jesosy amin'ny finoana vaovao indray fankalazana an' Jesosy amin'ny fananana vaovao indray dia mirary krismasy sambatra ry havana malala ary ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra amen. Iaraka hivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra fa Andriamanitra velona tokoa ianao velona ka miteny sy manambara mandrakariva amin'ny fiangonanao indray maka indray ny amin'izay afatra tianao ampitaina ho amin'ny fiangonana sy ny vahoaka rehetra ankehitriny amin'izao vanim-potoana ny krismasy izao indray misaotra anao zay fa mampatsiaro an'indray maka ny teninao ny amin'izay finiavana tokony hitadiavana ianao mpamonjy mandrakariva tokoa mantsy tompo dia mahatsiaro tena izahay ny amin'izay tsy mba hananana finiavana akory hitady anao raha mankalaza anao izahay dia asainao mankalaza anao amin'ny finiavana hitady anao ankalaza anao amin'ny finoana ao anatin'izany izay anekena hitarianao fanahy masina anay ampiorena finoanay anao amin'ny Jesosy Kristy lay teny tonga nofo ankalazainay ankehitriny ary misaotra anao mampatsiaro anay indray makandray ny teninao fa asainao Andriamanitra mankalaza anao amin'ny fananana izay dia ny amin'izay voaloham-bokatra hitahinao anay ny amin'izay hiverina ho tsara eo amin'ny fiainanay ny amin'izay hiverina ho sarobidy eo amin'izay anananay izany no asainao Andriamanitra ankalazana anao dia raha nisy miamboninahitra ny amin'ny teninao izay manambara ny sitraponao aminay ary izay angatahana indrindra tompo dia tsy handalo foana ny teny izay norenesin'ny fiangonana norenesin'ny vahoaka malagasy rehetra tamin'ity androany ity fa mba ho teny hitondra fiavaozam-piainana eo amin'ny fiainanay ka rehefa ankalaza anao mpamonjy ankalaza anao Andriamanitra izahay ahatsiaro mandrakariva ny amin'ireny rehetra ireny dia ho teny velona hiainanay ny teninao izay noraisinay vavaka izay ankehitriny ho an'ny fiangonanao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny amin'ny isanambara tonga andrafitra rehetra ny ananivon'ny isam-pitandremana ny any amin'ny sinôdam-paritany ny aty amin'ny fohy be hoentinay ambavaka ireo ambaratonga mpitondrana isan-karazany ao anatin'izany ambaratonga andrafitra izany mba samy hahay ankalazanao Andriamanitra amin'ny finiavana amin'ny finoana amin'ny fananana ary an'olo tena ho anao satria mahatsiaro ny asa arbidin'ny fitiavanao tehirizo mba mifahasoavanao tompo ny fiangonanao ary mangataka ihany koa izay ankehitriny ho an'ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy rehetra
ny mpitondra ny Madagasikara samy tonona iambavaka eo aminao. Taio reo tompo ary ny teninao mba hanana hery sy fahefana mandrakariva ampanjakana ny famirena sy ny fiadananao eto amin'ny firenenay. Ataovy manampiniavana hitady anao ny vahoaka malagasy rehetra ampiorenany finoananao Jesosy ary afoy ny fananana izay iverinao sarobidy ho fankalazananao. Dia tehirizo ny vahoaka malagasy rehetra ambany fahasoavanao sy ny firenenay. Amin'ny anaranao Jesosy ilay tianay, ilay teny tonga nofo kanonona taminay. Amin'ny anaranao angatahanay izany vavaka izany. Araka ambanay ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Raina izay an-danitra, mamasina ny helanao, ho tonga ny fanjakanao, atao amin'ny sitraponao ny ety an-tany tahaka ny an-danitra. Miorana izay anasazy anay, ary mamelany ekay, tahaka ny lelany izay leka taminay. Raza mitondranay vavakana, manafahanay lasy, manao fanjakana sy ny hery, manavinahitra mandrakizay. Amen. Ny hira fahavalo-ambinipolo andininy voalohany sy fahatelo nataontsika mialohan'ny tsodrano ary eo anaty tsodrano dia ny hira fahasivy amby fitopolo aoka hiara-itsangana isika. Raisy tsodrano tononona aminaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Ary Andriamanitra ny fiadana izay nitondran'i Jesosy tombontsika mpiandro lehibe la maty mitondra andrany fanekena mandrakizay. Izy any tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony kaiso anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.
Pedakisika manovavaka mangina. Dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.